Fa Andriamanitra izay nandidy hoe aoka ny mazava hiposaka avy amin'ny maizina no nampalika ny mazava ho botsika ho fampisehoana ny fahalalana ny voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. Korintiana 4:4-9. Azon'ny olombelona voafetra tao ny mijoro eo amin'ny toerana ilazan'Andriamanitra azy hoe ianareo ny fahazavana izao tontolo izao. Azonao tanterahana izany andraikitra lehibe izany rehefa mametraka ny tenanao eo ambanin'ny taratry ny fahazavan'ny lanitra ianao. Efa nataon'Andriamanitra malalaka ny fifandraisan'ny lanitra sy ny tany tamin'ny nanomezany an'i Kristy, ilay fahazavana izao tontolo izao, ho mpanalalana ho anao sy aminy, ho ahy sy aminy. Tompontsoa ho anao ny miandany amin'i Kristy mba hahafahan'ny tara-pahazavan'ny lanitra manenika ny fiainanao isan'andro isan'andro. Amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fiombonana mitozo miaraka amin'Andriamanitra no ahafahanao manana izany. Hidina eo aminao toy ny voromailala avy any an-danitra ny fanahin'Andriamanitra, ka tsy ho takina ho anao ny fahazavan'ny voninahitra ilay iray. Ndeha hivavaka ary ianao mba hanampiany ny fanahy masina anao, hisafidy hatrany ny lalana izay hitondran'Andriamanitra anao, ka andehanao amin'ilay lalana renao avy amin'ilay feo bitsika avy eo ivoanao manao hoe ity ny lalana ka izory. Hivavaka isika. Raha io misaotra satria nomenao tombonandro, misaotra koa noho ny amin'ny teninao izay manome anay fahazavana mahazava tsara, fa ianao dia niantso anay mba ho fahazavana hitondra ny fahazaranao eo amin'ny manodidina anay. Tompo, ameo hery izay hiainanay araka izany, ary hombao ny fiainan'ireo rehetra izay mandre sy miaino izao fandaharana izao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.